Anaovana mandat d'arrêt international ny filoha teo aloha Andry Rajoelina araky ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Fanny Soernaivo tao amin'ny hainao manjery RFI, tafatafa izay nataony niaraka tamin'ny mpanao gazety Christophe Boisbouvier. Ho vita alohan'ny faran'ity taona 2024 ity ny fikarakarana rehetra mahakasika an'izany raha araky ny nambarany. Ndao ara arahintsika atao amin'ity horonan-peo ity ny fanazavany an'izany. Malgaches se demandent pourquoi vous n'avez pas lancé contre eux des mandats d'arrêt internationaux alors que vous l'avez fait contre Mme Ravatoumang. Pour Andry Rajoelina, en tant qu'ancien président, il faut qu'il ait une procédure ouverte et nous sommes en train de voir quelles sont les possibilités. Donc vous envisagez une procédure contre l'ancien président Andry Rajoelina? Bien sûr, avant la fin de l'année. C'est sûr que l'ancien président Andry Rajoelina va être poursuivi. Voilà, donc ça c'est une certitude. Mitsipaka an'izany kosa nefa ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena mila vonjy Philobert raha araky ny vaovao hita tao amin'ny pejy Facebook ny Radio Antsiva satria fandikana ny lalam-panorenana ny filazan'ny ministry ny fitsarana Fanny Soernaivo fa misy didy fampisamborana ny filoha Andry Rajoelina hono. Raha ny fijeriny dia tsy nisy heloka nataon'ny filoha Andry Rajoelina izany mihitsy ka tsy misy antony tokony hisamborana azy. Tsy afaka mitsara filohampirenena ihany koa ny fitsarana tsotra hoy izy raha ny lalam-panorenana. Ka tsy tokony ny ministry ny fitsarana izay mahafehy tsara ny lalàna no sahy nitsakitsaka an'izany lalam-panorenana izany. Ndao renona ny fanehoan-keviny. Somary gaga ihany aloha zahay raha nahita ny filazan'ny ministra ny fitsarana ny hoe amoahana mandat d'arrêt ny filoha Andry Rajoelina. Ny mandat d'arrêt internationaly midika zany fa misy raha mahazo an'le olona na fanenjehana eny anivon'ny fitsarana. Ka zahay anefa hatramin'izao dia mbola tsy maheno no tsy mahalala no heverinay fa tsy misy dossier mahakasika ny filoha Andry Rajoelina eny anivon'ny fitsarana na iza ny manenjika na iza no mitory. Mazava ihany koa fa ny lalam-panorenana sy ny lalàna amin'ny fehiny Cour de Justice dia manambara fa ny tribunal tsotra na ny tribunal de droit commun dia tsy afaka mitsara ny filohan'ny Repoblika. Midika zany fa heverinay fa fandikana ny lalàna velona izay voalaza ny lalam-panorenana ny zavatra toy ireny. Ary raha olo-kafa no niresaka dia mba heverina ihany fa ministra ny fitsarana no milaza an'izany dia toherinay fa tsy fanajana ny lalam-panorenana sy lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny zavatra toy ireny. Ny zava-misy dia mazava fa ny Haute Cour de Justice irery ihany no afaka mitsara ny filohan'ny Repoblika. Ka zay zavatra zay anefa dia heverinay fa tsy voahaja satria ny ahatongavany amin'izany koa dia tsy maintsy misy ny fandalovany zany dossier zany aty amin'ny anteny miram-pirenena. Ka ny mahagaga amin'izay voalazan'ny ministra ny Justice raha jerena ny filohan'ny fanavaozana dia nanao fiananana teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny gouvernemanta sy ny prime ministre dia notendrena amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana. Koa heverinay zany fa zao fanjakana sy fitondrana mijoro zao dia manaja an'izay lalam-panorenana zay ka ny fialana amin'izay dia toherinay avy aty amin'ny fanoherana. Araky ny fanazavany mpahay lalàna ny vahiny tao amin'ny IBC ity i Maître Ramilson anarany dia tsy maintsy mitomboka amin'ny fanokafana fanadihadiana sy fitoriana fanenjehana eto Madagasikara aloha ny fikarakarana an'izany fampisamborana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izany avoaka ny fitsarana malagasy zany. Rehefa vita izay dia ampitaina any amin'ny Interpol ny fandikan-dalàna nataony. Ndao reno izany fanazavana izany. Nanambara ny ministra ny fitsarana hoe miatomboka ny fikarakarana mandat d'arrêt international amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Ny procédure angamba ny tsara azavaina kely hoe tsy maintsy miatomboka amin'ny fanokafana fanadihadiana sy fitoriana fanenjehana eto Madagasikara aloha. Tsy fantatro tsara le izy, mbola tsy nanome fanampim-baovao moa ny ministra ny fitsarana hoe inona marina le vesatra ny ampanganany Andry Rajoelina. Raha ataontsika fotsiny mandray ohatra tsika
hoe ohatra hoe fanotokodinam-bolam-panjakana na kolikoly dia tsy maintsy eto toerana aloha eto Madagasikara aloha no misokatra izay dossier zay dia misokatra amin'ny fanadihadiana dia rehefa hita hoe ho ampangaina izy nanao an'izay dia misy aloha ny mandat d'arrêt eto toerana avoakan'ny fitsarana malagasy zany ho anazy. Zay ny dingana voalohany. Dia dingana faharoa ampitaina any amin'ny Interpol, zay moa le fiantson'ny mpailalana hoe note rouge. Ampitaina any amin'ny Interpol hoe misy an'ity olona ity nanao an'izao fandikan-dalàna zao teto Madagasikara, raha hitanareo any amin'ny firenenareo any mialokaloka any dia mba ampandrenesy izahay. Ohatra hoe aty a Suisse izy na aty a France izy na aty a Dubai izy ohatra. Dia mba fangatahana ny ataontsika mba ampandrenesy izahay. Dia le fangatahana miampidingana faharoa hoe raha azo atao re tompoko dia sambory izy dia azo atao metsiketsika ao fa ho alainay ampodiana. Ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ihany koa dia marina fa efa tsy mitondra ny zoam-pirenena malagasy tsony fa efa frantsay ny zoam-pirenena amin'izao, fa izany kosa nefa tsy manakana ny fitsarana malagasy tsy hanokatra fanadihadiana sy hanenjika azy araka ny lalàna misy eto Madagasikara raha misy ny fandikan-dalàna izay nataony ho hatrany ity mpahay lalàna ity. Ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy malagasy intsony fa frantsay no zoam-pirenena hoentiny izy mandehandeha any io. Zao anefa ninona zoam-pirenena hoentin'olona anankiray rehefa nandika lalàna teto Madagasikara iny olona iny, ninona le zoam-pirenena na malagasy na tsy malagasy na frantsay na hafa, azo ny fitsarana malagasy foana no manokatra fanadihadiana sy fanenjehana araka ny lalàna mba anasaziana n'iny olona iny. Zay zany aloha mila apetraka mazava tsara. Raha zany ara-pitsarana ny fanehoan-kevitra zay nentin'ny mpitahiry ny fitombokasehampanjakana sady ministra ny fitsarana Ramatoa Fanny Rerinaivo raha nazava sy ny resaka mikasika an'ireo toe-draharaha momba ny hoe mpitondra ambony teo aloha tompon'andraikitra ambony teo aloha dia isan'izany zany hoe nisongadina atao anatin'iny hoe mandeha ny dingana ara-pitsarana mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena malagasy teo aloha izay efa nesorina taminy moa zany ny zoam-pirenena malagasy. Dia raha ny fanamby apetraka ny fanjakana dia hoe mandrapahatapitry taona ity dia ho vita sy andeha ilay karazana hoe famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena izay misy ny dingana maro samihafa aloha arahana mialohan'ny tena hoe atongavana an'izany zaka ny fampanatsoana n'ilay olona zany hoe efa karazana fombafomba io satria ny filoha teo aloha zany efa tsy eto Madagasikara tsony dia isy ny fampanatsoana dia isy ny karazana famoahana didy fampikarohana dia ny didy fisamborana iraisam-pirenena. Dia ny manomboka hoe misy miresaka zany ny tambatsotra tserasera any mikasika an'ity filoha teo aloha ity indrindra fa avy amin'ireo hoe mpanohana sy fomba azy dia hoe ilay olona rehefa nesorinareo ny zoam-pirenena efa tsy eto tsony efa vazaha ka hisambotra vazaha ho alefa tsara eto Madagasikara ve ianareo. Dia ohatran'ny hafahafa ihany zany amin'ny lafin'ilay mety hoe mitombana ihany ilay fanamariana fa ilay olombelona dia nanao heloka teto Madagasikara, nanao kolikoly misy raha goavana ny anjehana sy anadihadiana azy ilay heloka teto Madagasikara zany hoe zon'ny Madagasikara tanteraka ny manao an'izay karazana fanenjehana izay. Dia ny sary zany hoe ho vitanareo ve ny tena hoe ampody azy eto mety hoe sarotsarotra tokoa fa izay le hoe amin'ny lafiny indray mety hoe any amin'izay misy azy any ilay olombelona fa ny fitsarana azy afaka atao eto ny fananany eto afaka giazana raha hoe mety ho tonga amin'izany zany ilay sary ary endrika maneho ho an'ny Madagasikara hoe mila miady amin'ny tsy maty manota ny hoana hoe andro ny fanovany zao tonga ny fotoana ahafahana hoe tena ny arem-pirenena ny zava-misy sy ny hoe arikarena maro samihafa dia natao ho an'ny malagasy natao tokony ho tsara tantana fa tsy atao zary hoe entin'ny mpitondra izay mahazo fitondrana ho fangoronan-karena sy fampitomboana ny ambaindainy fananany. Dia sary mitranga aloha zany amin'izao fotoana izao hoe raha ny zava-misy dia hoe zary lasa fanao zany ny mangoro-karena dia mandefa ny apahana apaham-betsaka ny ivelany ohatrany hoe hiatrehana tsy maha eo amin'ny fitondrana tsony hoe satria mety efa niomana sy mailo ihany zany ny fitondrana teo aloha izay tsy nirarasy tsy dia tena hoe niasa saina firy teo anatrehan'ny
fandrehana maro samihafa nandeha ny kolokolo maro samihafa zay tao anatin'ny fanjakana besaka reo hoe endrika naneo an'izany hoe tena hoe anay ny fanjakana anay zao fitondrana de zay tianay atao endrika nisy ony reny hoe tale kabinetra ny filoham-pirenena zao a ny voasambotra any amina firenena vahiny de reny raha nanahita reny tsisy andraikitra andraisan'ny fanjakana malagasy fa te mboriborina taminy hoe tsy aperinazy izy tamin'ireny a tsisy hoe fanadiadiana tsisy ninenina de reny raha nanahita reny moa zany tateorina reny tsy mbadiana de manomboka amin'ny fony dossier maro samihafa de io ihany koa ny Atsamorisy raha ny hoe toy an'izany sy mifandraiky amin'ny eto Madagasikara de mihitatra amina dossier maro samihafa satria mandeha ny fanadiadiana mikasika ny hoe boîte rose a ny isan'ny raha ny Atsamorisy zany fa ny eto Madagasikara isan'ny hoe vohitra ministra ny fitsarana omaly ny raha resaka fandranana litsi zany de mifony dossier sy ny karazana fitoriana maro samihafa isan'izany nataon'ny Transparency International tany amin'ny taona 2024 mikasika ny aty-mamba sy ny tsy fangarahana ara-bola ny fitsoahana hetra zay tao anatin'ity de isan'ny hoe miara-miasa zany aloha amin'ny zareo Mauritiana ny Transparency International sy ny sisa ny manam-pahefana malagasy na ao anatin'io de tafiditra ao anatin'io mazava ho azy ny raha ihany koa Boeing 777 satria de namafisana fa mitohy ny fiara-miasa amin'ny zareo Amerikana zany amin'ny FBI ary efa misy olona anankiroa sokajiana hoe clé zany na fanalahidy ahafahana miditra lalindalina kokoa amin'io raha Boeing 777 io mikasika n'Andriamanitra Matoa Ravatomanga moa zany io zay hoe niakatra ihany koa tokony isy didi-pitsarana omaly fa ao anatin'ilay hoe marary mifamezivezeny any hôpitaly sy ny toeram-pamonjana de omaly aloha zany raha fanapa-kevitra indray tatsy amin'ny Nosy Maurice de nalefa any amin'ny nalefa any Aponja indray ty Bandrara ty de asa hoe anahoana indray toy ohatran'ny eo andresany Danimaly moa le faevy fa izao za mahita an'reto Mauriciany reto toko rafahamanana fa tena io zany tokony le firenena malagasy hoe manao ohatran'le trondro azo tsaka tanao zany trondro azo tsaka zany aloha ny vavany rimona zay ny saka zay ny trondro no azon'ny olona aloha ny vavany rimona tena tsy amelany mihitsy ohatrany hoe nisy zavatra narary be koa tao ny zavatra hitandry zareo koa tao rosy nahita gazety mihitsy reto hoe miara-miasa mihitsy koa ny FBI sy ny rehetrarehetra ohatrany hoe nahita an'izay teo tena hoe misy zavatra narary ve tao anatin'ny fotoana ela sy naharitra tao ary tsy amelany zareo ary efa niteny an'izay mihitsy hoany taty amintsika hoe io izy tena vitsy kely izy ohatrany hoe tonga n'ilay fiteny tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy zay lay sary mitranga ao anatin'ilay izy satria raha ny sary mitranga de zava-nisy eto Madagasikara tsy hoe manenjy be zany tsisy hoe manenjy na faly isitona lakolosy tsika ao anatin'izay ary raha resaka andren'olona reny tsy resy mihitsy izy fa hoe malagasy sy ny Madagasikara zay tao anatin'ny fanjakana rasy tatana no resy tao anatin'ireny fa somary maraparana tsika an'iny fotsiny zany hoe isan'ny adevitra ho an'ny mpanara-bavao eto Madagasikara hoe ahoana tokoa moa zany ny ahafahana hoe mampody ny arena sy ny maro samihafa raha ny Atsamorisy ohatra hoe mikasika n'Andriamatoa Ravatomanga zay hoe andrasana ho vita tanteraka zany raha-pitsarana rehetra de andeha ny fangatahana an'ilay hoe famondrana azy aty anefan'ny sazana ny extradition de ahoana ny fomba amirenanandreo arena de isan'lesan'ny fanjakana malagasy zany tamin'ny alalan'ny ministra de hoe misy an'ilay rafitra iraisam-pirenena ICC zay adina amin'ny kolikoly de ny firenena ampikambanao de manana didy amerina ny arena any amin'ny firenena tena nisy eon'ny eloka raha misy zay de asa hoe anahoana fa mety hoe sarotsarotra io amin'ny lafindray fa misy ihany koa ny fanantenana anisan'ny atokavana tsy maintsy mbola ataon'ny fanjakana malagasy zay zavatra zay satria lasa hoe tompotrano miony koa tsika satria malagasy le olona tsika eto Madagasikara ny lasa miady ho amin'ny zavatra tokony ho ananatsika eny aterateratsyatra zay hoe ianao fa de angamba vao manaraka isan'ny hoe fandraika kely amin'izay ihany any anatin'ilay mitodika ihany koa amin'ny hoe resaka iraisam-pirenena satria ny fanjakana malagasy zany ny dia isan'ny hoe mandray anjara
amin'ny fivoriana mikasikana fitsarana iraisam-pirenena any amin'ny CPI any Alae any Pays-Bas any, de isany hoe nisongadina sy nanaitra ary mahafinaritra ny naheno zany fa de hoe nangataka Madagasikara mba ho ampidirana anatin'ny hoe eloka be vava iraisam-pirenena enjehana eo amin'ny Cour pénale internationale na ny CPI ny karazana hoe fifehezana tsy ara-dalàna ny fahefam-panjakana. Io zany lay hoe crime de capture d'État ao anatin'izay endrika isehoany hoe reny ohatrany nitranga teto Madagasikara fafana manenjika an'ireo fafana manenjika zany an'ireo hoe mpitondra manao karazana mpimamba sy tena hoe mampiasa ny fanjakana ho fitaovana sy lalana ahafahana hoe manao kolikoly avolenta, mangalatra, mangeja ny vahoaka ao anatiny sy ny sisa sy ny sisa. De zay ilay endrika anankiray zany hoe mba tsy hiverenany tahaka an'izany tsony mba tsy resahana foana n'ilay hoe valifaty politika takan'io hoe voizana amin'izao fotoana zao io de tena hoe mila amafisina ny sazy ao anatrehany reny ary tsy eto Madagasikara ihany no misy tahaka an'io fa lazary lasa hoe fomba fiady sy fomba fiasa aty Afrika misy mpitondra 7 taona eo ihany 10 taona eo ihany efa manao efa betsabetsaka moa nirodana teo amin'ny fitondrana fa de hoe zay ilay sary mitranga de mba mila fiovana sy fanovana zany aty Afrika ahafahana tena hoe mba mijery sy mifehy ary mba ho arifanina amin'ny fitantanana firenena hoan'ilay mbola ho avy mba tsy ho tonga ny anatin'ilay hoe zay tonga eo de mampiasa ny fitsarana, mampiasa ny tafika, mampiasa ny rafitra samihafa mba ho fitaovana ahafahana tena hoe mangeja n'ilay fahefana. De reny moa zany ny raha antsika nahita farany teo ho an'ny teto Madagasikara sady mifandraiky amin'le teo aloha teo hoe 3e mandat tedavina de mandat d'arrêt no tonga de zay ilay endrika isehoany mba ahafahana zany tena hoe miady sy mametraka an'ilay hoe arifanina ho an'ny fitantanana firenena sy ny politika tsy eto Madagasikara Afrika de nitondra ny finiavana lehibe iny ny malagasy ahafahana hoe tena mametraka an'izay fanjakana tandalana izay. Amaraparana antsika azy angamba ho an'ny resaresaka mialohan'ny resatsika antso ny resaka jirama satria nanamafina zany fitondram-panjakana ankehitriny tamin'ny alalan'ny ministre Angovo sy ny akoranafo fa de hoe ho velomina ny tetikasa volobe sy sahofika zay efa betsaka ihany resaka mikasika an'izy io efa antaonany maro tao anatin'izay ny hoe nandeha ny sahofika de niala ny mpandraraha frantsay de andeha ny volobe de mbola ao anatin'ilay hoe adevitra maro samihafa nisy fivana fitondrana moa de asa hoe anahoana ny fipetraka ny petrabola satria raha volobe zany zao de misy an'le zareo Afrika sekanty de eo ny EDF na ny électricité de France de ny vondrona aksiana de isy ihany koa lay sampana anankiray ao anatin'ny AFD hoe hiditra ao anatin'izay de betsaka ny resaka mbolina tabatra mikasika an'izy io ary raha hoe tao anatin'ny fanjakana teo aloha fotsiny zany de efa nisy fampanantenana hoe ho vita amin'ny taona 1924 fa mandrakity ny androany mbola tsy misy hoe tena asa mandeka zay andrasana mba tena andeha satria betsaka ary nresahana foana lay hoe andeha ny tetikasa andeha volobe andeha sahofika mbola fantanena apetraky ny mpiaino ihany koa sy ny hoe olo-pirenena hoe manahoana ny fahafana mitrandraka an'ireo arikarena samihafa toy ny any Tsimiroro zany hoe ahafahana mba mampidina ny fandanina satria raha ny solika mavesatra de mampiena eo amin'ny 300 eo ny sarany tamin'ny gasoil de zay lay zavatra anankiray hoe isan'ny mila hafaingianina zany de raha ny panneau solaire ihany koa raha nyresaka tamin'ny herinandro iny tetsy atsimba zaza de hoe miteraka karazana hoe ekonomia na ambimbava 970 tapitrisa litatra isa-taona zany raha hoe miala amin'ny gasoil ary misy vola hatrany amin'ny 420 amin'ny 100 tapitrisa dolara
ao anatin'ny herintaona de zay lay zava-dehibe de raha ny lay hoe mampiasa an'lay tsy miroro koa de ohatrohatr'izay hoe misy 1.7 milliard dollara isa-taona ny karazana ambombava ataony zay ny firesana zany sy ny fitanisana andreny de hoe zava-dehibe ary mahavelombolo hoe afaka mitrandraka miainga amin'ny zava-misy eto Madagasikara tsika fa ny fanatanterahana mila hoe fanafainganana mba tena hiteraka tombotsoa satria ny zava-misy de mbola hoe olana ary miteraka karazana fitarainana sy menimenina hatramin'izao aloha ny hoe fahatapahan-jiro naiza saika misy olana avokoa.